Famtanterahana ny 9 janoary 2024 ny fanaovan-tsony taratasy fifanaraha-piara-miasa eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny ministera ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny ahitao arakajy mirindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra ho fampivoarana ny teknôlôjia sy ny ahitao arakajy mirindra eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana eto Madagasikara. No antony fiara-miasa eo amin'ny ministera rontonta nisy ihany koa ny fitaovana natolotra ho an'ny foloanda Eliza Hermanina sy Eric Nevson no mitatitra ny vaovao. Fitaovana ara-teknôlôjia manaraka ny toetrandro no voarainy teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena androany alakamisy 20 janoary ahafana mampiasa ny teknôlôjia ho fanatsarana ny asa fametrahana ny fandriam-pahalemana. Anisan'ireo fitaovana ireo ny drone sy ireo finday afaka anaovana antso ampeo sy antsary izay tsy mila mandalo amin'ireo orinasa mpifandraisana mahazatra intsony akory. Efa nisy ihany koa ireo fankan-tsary fitiliny sy fanaraha-maso misy 400 izay efa miatrana eto Antananarivo renivohitra. Ny tanjona voalohany dia fisorohana ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra raha nambaran'ny ministry ny fampiroboroboana ny fanaovana ny ahitao arakajy mirindra, ny postra ary ny fifandraisan-davitra androany. Fisécurisena ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra dia izany moa dia ny fametrahana ireny caméra de surveillance hitantsika eto an-drenivohitra sy ny manodidina ireny. Misy 1200 caméra de surveillance napetraka, misy ihany koa terminaux sécurisés. Fanatratrarana ny mpanao ratsy sy fanamafisana ny fandriam-pahalemana no tena anisan'ny laharam-pahamehana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana ara-teknôlôjia manaraka ny toetrandro ireo. Fanatsarana trano ny fitaovana eto ampelantanan'ireo ministera izay misahana ny resaka fandriam-pahalemana.